mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika tsirairay avindray tonga atao fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity amin'ny sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny n'izao fotoana izao indray afahantsika mandray ny ten'Andriamanitra alohadiritsika ny amin'ny lesona no efa afakisika. Ianay tsara indrisan-danitra atolotra ianao ny terany laza ny asa sy ny voninahitra saotra ray eo fa mbola tombontsoa lehibe no amenao anay afahanay mianatra ny tenao sokafo ny fomam-pananay ary aoka ny atany lona ka tsy reny zany ka anana fomba fanao vaovao izay fomba fijery vaovao izay aminaran'i Jesosy amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe olona mafo tsy manam-pirofo ny mahavy amin'Andriamanitra azy tokoa ny famantarana sy ny fahagagana etsakilana nefa dia mampidoza ny fandavana an'izany raha toa ka avy amin'Andriamanitra izy. Rehefa mampahafantatra ny tenany tamin'ilay lehilahy Jesosy dia nambarandray lalata tamin'ireo mpitondra fivavahana avy hatrany fa Jesosy no nanasitrana azy. Mety hieritreritra isika fa tokony hiderana an'Andriamanitra zany, tsy zany anefa nataon'ny rery mpitarika fa nanenjika an'i Jesosy izy ireo satria nanao an'izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Ao anatin'ny fahamehana tanteraka ihany vao azo natao ny manasitrana tamin'ny sabata tamin'izany andro izany. Efa nandritra ny 20 taona nefa no nampalemy an'io lehilahy io ka tsy maika araka izany ny fanasitrana anazy raha ny fijerin'izy ireo. Ankoatran'izany inona moa ny ilaina amin'ny fibaikoana azy ny mba hitondrany ny fandrinany. Ny heverin'ny olona fa ny olona izay nomen'Andriamanitra fahefanana ao fakakana toy izany dia halala fa tsy azo atao ny mibata fandrina rehefa sabata. Hita mazava fa nanao an'izay hitondrana azy ireo lalindalina kokoa ho eo amin'ny fahamarinana ara-baiboly Jesosy fa tsy mijanona eo amin'ny didy amin'ny mampitsipik'olombelona izay manafoana ny finoana tena izy indraindray. Ny fony feno fahalovana no anton'izany. Ny finoana izay diso ny tanana momba ny Mesia izay hanafaka azy amin'ny Romanina ary ny fitiavan'ny fahefana sy ny tsy fahampian'ny fanoloran-tena io an'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo no mahatonga azy hanosy-potanana ny fahamarinana izay teo anoloany indrindra. Angalantsika lesona izany. Isika ihany koa mety ao anatin'izany moa ve tsy tokony hitandrina isika ny amin'ny zavatra izay inoantsika fa tandremana anjambany. Iriko dia akasika antsika ny fanahy masina ary ihany koa hanampy antsika mba hahafahantsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Amen. Ianay tsara indrisan-danitra atolotra ianao ny dera laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra indrindra ray satria avy aminao ny fahalalana marina ary mampianatra anay ny tokony hiavaozanay ianao. Dia mangataka aminao tompo satria tsy vitanay raha nilery ny tenanay rery ihany zany fa aoka ianao ny hery avy aminao rery ihany no hanafaka anay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.